zakamiazava nitsangana ianao iza. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity alahady voalohany manaraka ny epifania ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Jaona toko fahafito dia ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko fahafito andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia toy izao mivovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisasaka ny andro firavoravoana dia niakatra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe, ahoana no naiza an'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe, tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Raha misy olona tanao ny sitrapony dia halala fa ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany. Fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fahagagana ho an'ny olona teo amin'ny tempoly izay nampianaran'i Jesosy ny soratra masina ny nahafantatra hoe afaka mampianatra tsara ny tenin'Andriamanitra Jesosy. Nefa tsy mba hitany tahaka an'ireo izay mampianatra teo aloha ka miditra ao amin'ilay atao hoe sekoly fampianaram-ponoana ao amin'ny firenena jiosy izany. Hoe taizany no nahaizany soratra masina, nefa tsy mba hitantsika nipetraka tany am-pianarana ity Jesosy ity ka nianatra soratra masina. Ahoana no hahalalany ny hevitry ny tenin'Andriamanitra? Ahoana no hahalalany soratra masina nefa izy tsy hita mba nianatra? Zavatra anankiray voalohany hitantsika amin'ny toetran'ny olona izay miteny izany eto dia ny tsy fahafantaran'izy ireo hoe iza marina ity Jesosy ity. Mbola tsy ao anatin'ny fisainan'izy ireo na tsy mbola eken'izy ireo ny maha zanak'Andriamanitra azy, izay nidina niara-monina tamintsika, nankalazaina tamin'ny androny nahaterahany, tamin'ny andro lehibe, tamin'ny andro nanjakan'i Herôda mpanjaka, ka tsy mbola masaka tao am-pon'izy ireo ny fahafantarana hoe iza ity Jesosy ity. Efa elaela ihany raha tamin'ny andro nahaterahan'i Jesosy ka amin'izao itenena izao efa aman-taonany maro io fotoana vanim-potoana izay hitantsika eto amin'ny teksta ity. Tsika manko vao malimaly tsika nankalaza ny Krismasy dia androany tsika miresaka ny izao tantara izao. Fa tsy tahaka an'izany ny zavatra misy eto fa efa an-taonany maro. Ka ny olona izay mpitarika ny fiangonana dia mahafantatra ny olona rehetrarehetra izay makao amin'ny tempoly, sahala amin'ny tsika eto amin'ity tempoly ity dia mifankafantatra daholo, hita daholo. Raha vao misy eto aza dia hoe nankaiza ranona dia efa fantatra hoe misy dia hita izany fa mifankafantatra isika. Fa eto amin'ity fotoana ity dia tsy fantatra reto mpitarika fivavahana reto sy mpampianatra ny zanak'Israely reto ny fisian'i Jesosy hoe nianatra soratra masina ka afaka mampianatra. Zavatra tsy azo atao teo amin'ny zanak'Israely mihitsy izany hoe hampianatra soratra masina izany nefa ianao tsy hita nianatra. Ary sarotra koa ny hampianatra raha ianao olona tsy nianatra, olona tsy nandinika soratra masina, tsy nandalina an'izany ka andeha hampianatra soratra marina raha tsy hiviry
any amin'ntsizy ny fampianarana fa tsisy olona afaka handray andraikitra amin'ny toerana izay hiandreketany raha tsy nianarany izany. Izany no hanomezana antsika ny mari-pahaizana isan-karazany tandrify amin'ny asa izay tokony hatao. Ary Jesosy eto nampianatra ny tenin'Andriamanitra ary nampiaiky ny mpitondra teo amin'ny toerana hoe taiza no nahalalany ny soratra masina. Ny zavatra hitantsika izany dia ny hoe Jesosy ilay tompony teny no mampianatra eto kanefa tsy fantatry ny olona izay mihaino hoe tinge ilay zanak'Andriamanitra, ilay hoe Mesia nandrasana hatramin'ny ela efa eo anatrehany nefa tsy fantany. Ny fampianarana izay ataon Jesosy sy ny fanazavana soratra masina eo anatrehan'izy ireo dia tokony efa handresy lahatra azy ireo ka hiaiky hoe tia marina ilay zanak'Andriamanitra, fa mijanona fotsiny amin'ny fahagagana sy talanjona fotsiny amin'ny fijerenan'i Jesosy izy ireo. Fotoana verimaina ihany izany raha ohatra ka mihaino dia gaga dia mijanona eo dia verimaina ny fahafantarana any amin'i Jesosy. Mba tsy ho toy izany isika mandreny tenin'Andriamanitra ka mandreny fampianarana, dia mahafinaritra izany tenin'Andriamanitra izany. Mandreny fampianarana, tena tsisy tahaka an'izany fampianarana izany henoko tao amin'ny tempoly. Nefa rehefa mivoaka eto isika very ilay tenin'Andriamanitra, tsisy voatahirina dia iray azy. Dia mitovy amin'ireto olona reto ihany tsika, talanjona sy gaga mahita ny fahatsaran'ny fampianarana izay entin'i Jesosy, kanefa tsy mandaitra eo amin'ny fiainany, tsy manova ny fijeriny ny amin'i Jesosy izany. Raha mandreny tenin'Andriamanitra isika kanefa tsy misy fiantraikany na manova ny fiainanao izany dia fotoana verimaina ihany ny hamonjentsika ny tempolin'Andriamanitra. Fotoana verimaina ihany no andehanantsika ety miaritra ny hatsika sy ny sisa tonga eto raha tsy handray ny tenin'Andriamanitra ary izany tenin'Andriamanitra izany manova ny fiainantsika. Jesosy na dia zanak'Andriamanitra dia niaina ny teny rehetra izay nomen'Andriamanitra azy hampianarina ary niaina n'izany tenin'Andriamanitra izany fa tsy nanao resaka mamy fotsiny ihany izy mba ho tiany vahoaka, mba ho maro ny mpanaradia azy, tahaka ny mpanao politika manao teny tsara lahatra sy mahafinaritra mba hahazona misarika olona ho azy. Tsy nanao an'izany Jesosy, tsy nanao resaka populisme be izy, fa nanao izay hahatonga ny olona hahafantatra marina an'Andriamanitra ka hiaina ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany mba hananan'izy ireo anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha hatrizay ka hahatonga azy ireo hoe zanak'Andriamanitra, hoe zanak'Andriamanitra tokoa isika. Jesosy na dia Andriamanitra aza dia hitantsika ihany na dia izany aza, ny ray aman-dreny dia nanazatra nitondra azy tamin'ny fahazazany mamonjy ny tempolin'Andriamanitra isaky ny andro lehibe, satria moa zareo mipetraka lavitra fa tsy ao Jerosalema, dia isa-taona isaky ny andro lehibe dia tsy maintsy mamonjy makany Jodia makany Jerosalema ny olona mamonjy ny fotoan-dehibe, ny Pentecoste, ny Pasika na ny andron'ny tabernakely na ny amin'ny trano ratsakazo moa, fetin'ny trano ratsakazo ny filaza azy, dia mamonjy an'izany makany Jerosalema ny jiosy rehetrarehetra dia tarihin'ny ray mpianakaviana makany. Jesosy dia anisan'ny nentin'ny ray aman-dreniny amin'izany andro lehibe izany tamin'ny fahazazany. Hitantsika izy nisy fotoana anankiray izay tsy hitan'ny ray aman-dreniny akory rehefa nody fa tavela tany Jerosalema ary zareo lasa nandeha dia tsy mijery hoe ay le zaza efa tsy eo nandritra ny 3 andro, ka izy tao amin'ny tempoly miady hevitra tamin'ireo mpampianatra ny soratra masina teo amin'ny zanak'Israely izany dia ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna. Dia hitantsika ny fanazaran'ny ray aman-dreniny mitondra an'i Jesosy, na dia fantatra izy ireo tia Jesosy ity hafa amin'ny olona rehetra, ary efa nazava amin'i Josefa sy Maria ny fomba nahaterahany, nahatongavany, anjely nanambaran'izany, hitan'izy ireo ny zavatra rehetra momba an'io Jesosy io. Fa na dia izany dia mitondra an'i Jesosy izy araka amin'ny fomba, ary hita mihitsy izany reto Josefa sy Maria reto
olona tena niaina ny ten'Andriamanitra, nanaraka ny soratra masina, araka ny soratra masina hoe zaro amin'ny lalana tokony izorany ny zaza. Efa niaina an'izany ro Josefa sy Maria. Io ten'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony izorany io nge efa tamin'izany fotoana zany niaina ny zanak'Israely, mitondra ny ankonana, zarina mamonjy ny tempoly, zarina mamonjy ny fotoam-pivavahana, dia efa nitondra an'izany izy nanazatra an' Jesosy, na dia Jesosy aza efa mahafantatra ny tokony ataony. Dia azo lazaina raha ho amintsika olombelona moa zany dia hoe nisy ihany zany fanazarana an' Jesosy nakao amin'ny tempoly tamin'ny fahazazany nataon'ireo ray aman-dreny. Fa izay mampiavaka azy kosa dia izy tsy namonjy ny sekoly ny fianarana soratra masina. Io le ataon'ny soratra masina eo misy mpampianatra lehibe eo amin'ny tempoly manao hoe ataontsina hoe Gamaliela, ny mpampianatra soratra masina rehetrarehetra tao amin'ny zanak'Israely nandalo tao amban'izany sokany Gamaliela zany avokoa, ary fantany avokoa ny mpampianatra ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Fa Jesosy tsy mba nandalo tahaka an'izany izy, kanefa mampitolagaga ny olona, tsy tamin'ity fotoana ity ihany, fa na tamin'izy ilay zaza mbola nentina tany amin'ny tempoly, niady hevitra tamin'ny ireo tamin'ireo mpisorona sy fariseo sy ny mpanorandalàna tao amin'ny tempoly izy, ka nampitolagaga azy ireo hoe hafa mihitsy ity zaza anankiray ity amin'ny fanazavan'ny soratra masina. Nefa izy tamin'izay araka ny soratra masina mbola avy eo amin'ny faha-12 taonany. Asa ny zanantsika 12 taona raha fa mahavita miady hevitra amin'ny pastora amin'ny soratra masina na manahoana aloha, fa ny zava-nisy dia zany zavatra nisy. Jesosy manazava ny tenin'Andriamanitra, manazava ny tena heviny. Jesosy raha tonga tetỳ ambony tany dia tonga izy sady hanazava no manome ohatra ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Tsy vita ny mpampianatra fotsiny ihany, fa miaina izay nampianarina izy, miaina izay natorony izy. Izay pastora mampianatra ny fiaretana sy ny sisa, fa indraindray rehefa sendra mafy menomenona ihany, ahoana ary ity marary lava sy mety misy zavatra indraindray tsy zaka dia mametra-panontaniana ihany, ahoana Jehovah ity zavatra manjoana ity. Kanefa ianao mampianatra ny olona izay ny amin'ny faharetana sy ny fiaretana amin'ny zavatra mafy rehetra amin'ny fanarahana ny tompo. Fa misy ihany fotoana izay mety mampametra-panontaniana ny finoanao indraindray mihozongozona, fa Jesosy tsy mba nihozongozona ny finoany, fa izay nambarany, notoriany dia iainany. Mampianatra izy ny amin'ny fitiavana ny olona rehetra, dia tena iainany izany, fa tsy mampianatra fotsiny izy hoe mifankatiava, mifamelah heloka ianareo sy ny sisa. Raha Jesosy no ohatra antsika nahafantatra hoe Jodasy tenge ka olona hamadika ahy, raha itsika zao mahafantatra ny olona hamadika antsika hoe ty hamadika ahy, inona no nataontsika? Angambany dia miala teo ianao, tsisy ilako anao, sy ny sisa sy ny sisa. Fa Jesosy nametraka azy teo foana. Ary tamin'ny fotoan'andro anankiray izay niarahan'izy ireo ny sakafo, niarahan Jesosy ny sakafo tamin'ny mpianany, Jodasy nomeny mariky ny mariky amintsika malagasy manko ny mariky ny fanajana indrindra ny ray aman-dreny dia omena vody akoho. Dia raha ny mariky ny fitiavana izay nasehon Jesosy tamin'ny Jodasy, dia izy no nomeny an'ilay mofo avy amin'ny tanany ity. Ny mpianatra tsy nahazo an'izany, fa Jodasy nomeny an'io marika io mba hahatonga ny Jodasy hiova ny sainy. Ary Jesosy tsy nanilika ny Jodasy hiala ao amin'ny maha-apôstôly azy. Jodasy apôstôly, isany nofidiana amin'ny 12 lahy izy, fa tsy nitoetra nanaraka an Jesosy araka ny tokony ho izy, fa zavatra hafa no nameny ny fony. Fa tsy ny fampianarana omeny Jesosy tsy nameny ny fony izany, fa zavatra hafa no nanosika azy tao, nampetraka azy teo. Na dia hita fa tsy tena hitoetra amin'ny finoanan Jesosy izy, fa Jesosy tsy nanilika azy, fa nanao nitady ny fomba rehetra, nanao ny fomba rehetra hampiova ny fony, kanefa
rehefa lasa any amin'ny fitiavam-bola loatra ny fonika dia 30 sekely na madiany an' Jesosy. Tena nato tena izy ny amin'ny farany rehefa nanenina. Tsy nibebaka izy fa namono tena. Zany ny toetra ny olona izay tsy mandray ny fampianaran'ny tompo na dia miaraka amin'ny eny ihany azy. Aoka isika tsy ho tahaka an'izany. Manara-dia ihany nefa tsy dia tena mandray ny fampianaran'ny tompo. Ny zavatra tiana ho tsindriana ho raisintsika amin'ity androanio ity dia ny amin'ny toetran' Jesosy izay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ary miaina zany tenin'Andriamanitra zany hatramin'ny fahazazany ary tsy miova izy mandra-pahafatiny. Ny zavatra lazainy rehetrarehetra dia niseho teo amin'ny fiainany nefa tsy nampiala azy zany. Ary izay ny tenena hoe ny fampianarako izy dia tsy ahy fa an'izay naniraka ahy. Dikan'izay te hampiseho amintsika izy na izy ny tompon'ny teny aza dia te hampiseho amintsika izy maha olombelona azy fa natao hanatanteraka ny teniny rainy Jesosy amin'ny mahazanaka azy. Dia isika koa raha mitondra ny anarana hoe zanak'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy dia tokony hiaina sy hanatanteraka izany teny rehetra izany ihany koa tahaka azy. Ny olona manko mieritreritra hoe Andriamanitra izy ka dia naharitra an'izany fa olombelona tonga nofo izy. Ka ny nandraisan'ny nofontsika no ampisehoany hoe afaka mandresy izany isika. Raha nilaza izy hoe ny zanak'olona ho samborina afaka ateloana dia avy eo setrasetra ny olona ka ho vonoiny, fantany mialoha zany. Ary rehefa nahafantatra an'izany izy, amin'ny mahanofo azy ny mivavaka izy tamin'ny rainy hoe ray eo, esory amiko ity kapoaka ity raha azo atao. Kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Io no zavatra tadiavan'Andriamanitra ho antsika zanany. Aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao raha eo. Amin'ny zavatra mafy atrehintsika dia eken'Andriamanitra ny angatantsika amin'ny hoe esory amiko raha eo. Esory aminay raha eo ity hazo fijaliana ity. Kanefa ny toyiny tsy maintsy fenoina ny vavaka hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao, tsy ny sitraponay no atao fa ny sitraponao. Satria ny raintsika dia efa niteny hoe izaho mahalala ny hevitra hieverana anareo. Matoy ianao alefa n'Andriamanitra mandalo an'izany rehetrarehetra zany. Misy zavatra anomana n'Andriamanitra anao ao. Misy zavatra hitaizan'Andriamanitra anao ao. Fa tsy faly Andriamanitra mahita ny fahorianao. Ny fahavalo ny faly mahita ny fangiry firiana mianjady aminao. Ny olona tsy tianao ny falifaly mahita an'izany. Fa Andriamanitra tsy falifaly mahita an'izany. Fa mampiasa an'izany izy hanefeny anao. Hamirapiratra noho ny volamena zahana toetra amin'ny afo. Ny volamena zany tsy hamiratra raha tsy mandalo afo. Mandalo afo izy hanasorana ny ratsy rehetra, ny loto rehetra, izay vao hita ny vongana madio, mangarangarana tsara. Dia tahaka an'izany isika, hampandalovin'Andriamanitra afo isika, mba hanasorany ny loto rehetra rehetra mbola mitapikipikotra ao amin'ny fiainantsika, mba hahatonga anao madio sy ho masina tanteraka ho an'Andriamanitra, mendrika ny fiantsoana ny anarany hoe zanak'Andriamanitra ianao. Zany isika. Fa raha tsy niaritra an'izany Jesosy, tsy ho toy izao tsika. Jesosy manao raha eo esory raha azo atao ty fa aoka ny sitraponao no atao. Nangataka ny anasorana ilay fahafatesana Jesosy. Ny soron'Andriamanitra ve ny fahafatesana? Tsy ny sorony fa tsy maintsy ny zorana. Dia nitanteraka ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary io ny fahafatesana io no nanehon'Andriamanitra indrindra ny fandresena lehibe ho atsika kristiana izay mandova izany fandresen'i Jesosy ny fahafatesana izany. Zany angeno ananantsika fahasaina amin'ny teny hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao. Tena sahy tokoa ve isika amin'ny teny izany? Ry fahafatesana tsy matahotra anao ry fahafatesana. Fa rehefa tonga amin'ny fahafatesana tsika milofika daholo tsika mianakavy. Tena marina zany aloha malahelo tsika fa io efa resan'i Jesosy io. Kanefa tsy maintsy mandalo eo daholo ny rehetra rehetra. Tsisy tsy handalo eo. Fa ny mino tsy matahotra an'io.
tsika tsy manao hoe asio fahafatesana zay Jesosy, tsy hanao an'izany kosa tsika, tsy haniry an'izany tsika, fa isika kosa tsy matahotra an'io. Ary io no anisan'ny fitaovana sy fiadiana lehibe ary fiarovana lehibe men'Andriamanitra antsika ny tsy fahatahorana an'izany. Ka na dia hitondrantsika fahoriana aza ny finoana an' Jesosy dia tsy hampihemotra antsika velively izany, tsy hamenatra antsika velively ny fananana an' Jesosy eo amin'ny fiarahamonina, fa hatoky hatrany hatrany isika. Andriamanitra manafaka antsika izy amin'ny fotoana izay tsy ampoizintsika no iasan'Andriamanitra nehony zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Koa aza kivy ry havana raha sendra mety misy zavatra sarotra atrehinao, na mety misy zavatra andalovanao. Be dia be ny olona tratra ny anxiosité amin'ny fahaverezan-kevitra eo amin'ny fiainana. Lasa sahiran-tsaina amin'ny fiainana aty, be ny zavatra ady atrehina amin'ny asa, amin'ny hoavy sy ny sisa, dia very hevitra. Nefa Andriamanitra raintsika efa miteny hoe aza miherikerika foana ianao. Miherikerika ty manko tsy mijery manoatra an'izao, mijery ohatran'izao, fa le heviny eto dia hoe ao filazan'ny teny frantsay azy hoe ne promène pas de regard inquiet, zany hoe fijery izay hita fa misy fanontaniana be dia be ny amin'ny hoe ahoana ny hoaviko, dia matahotra, dia very hevitra, dia farany lasa tsy manana fiainam-piadanana intsony ianao. Amin'io no anehon'Andriamanitra. Efa tsy hoe anehony mihitsy aza fa efa nilazany mialoha ho an'ny zanany hoe aza miherikerika foana ianao, aza matahotra ianao. Efa miteny an'izany Andriamanitra antsika. Nisy nanao fanosana hono ao anatin'ny Baiboly ny amin'ny hoe ny isany hoe aza matahotra dia mahatratrahatra any amin'ny 70 sa 70 latsaka sy 300 ny isany. Raha isan'andro zany Andriamanitra dia miteny indray mandeha amintsika, vao mifoy tsika dia aza matahotra. Vao andeha fotsiny ianao efa miteny Jehovah hoe aza matahotra. Ny dikan'izay dia Andriamanitra manome toky ianao izy. Andriamanitra manome toky fa momba anao izy. Tsy efa niteny an'izany ve izy? Fantatsika rehetrarehetra zany Andriamanitra tsy mba manary an'ny zanany. Ianao mety tsy mieritreritra, ianao misy fotoana tsy eritreretanao n'Andriamanitra mihitsy na kely. Rehefa difotry ny asa ianao, difotry ny zavatra ataonao ianao, dia tsy mety mieritreritra n'Andriamanitra mihitsy ianao na kely. Fa Andriamanitra eo izy, mijery anao eo izy, miandry anao eo foana izy, miambina anao izy, miaro anao izy. Fa ianao tsy mieritreritra hoe arovan'Andriamanitra ny fanaovako an'ity zavatra ity. Indrainao tsy miteny an'izany ianao. Fa ianao zanak'Andriamanitra, dia hoy Jehovah hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidin'Andriamanitra. Tsy ireo nareo mitaizakely ireo, manao ahoana ny fiarovanareo ny zanakareo? Na reraka azy ianareo dia mbola mitrotro ihany, na vizaka tahaka an'iny ianareo dia misahirana ihany, na tsisy inona atao ohatrany, tsisy hoenti-manana ao an-trano, tsy maintsy mikaroka hoe ahoana no hanomezako zavatra an'ity zanako ity. Dia hoy Jesosy manao hoe ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome sy hitady zavatra ho an'ny zanakareo. Ianareo na dia ratsy aza mahalala manao izany, tsy mainka va izaho rainareo aty an-danitra. Mihoatra lavitra no fitiavanareo ny zanakareo ny fitiavako anareo Jehovah. Izany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Aza mieritreritra ianao tsy hitan'Andriamanitra ianao, ny zavatra manjoanao, ny adinao, aza mieritreritra hoe tsy hitany. Hitany, fantany mihoatra ny fahafantaranao ny tenanao, ny fahafantaran'Andriamanitra anao. Fantan'Andriamanitra ny zavatra entina hamonjenanao, hitondrananao sy hanomezana anao ny fandresena. Fa izay tadiaviny dia ny fahatokianao tanteraka azy, mahatoky azy. Fa tsy misy zanak'Andriamanitra nafoy. Tsy Andriamanitra tsy mahafoy ianao ary tsy hanary ianao na oviana raha mbola mamikitra aminy ianao. Dia izany teny'Andriamanitra
ho zaraina amintsika amin'ity tenin'Andriamanitra anio ity, higagahan'ny olona ny fanananao finoana an'Andriamanitra, higagahan'ny olona ny fahatokianao an'ilay Andriamanitra tsy hitany fa ianao no mahafantatra azy satria mahatsiaro hoe zanany ianao. Mitondra anao izy amin'ny zavatra rehetrarehetra ary miahy ny fiainanao manontolo izy. Koa dia aoka ianao hitoetra ho mahatoky amin'izany finoana izany hatramin'ny farany, tahaka an'i Jesosy izay nahatoky hatramin'ny farany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray sanaka fanahy masina izay azy hatramin'ny taoreo indrindra aro azy mandrakizay. Amen. Ray soa ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova, efa miposaka ao amin'ny rahao eto amin'izao tontolo izao.